ary raha miverina ho ny dadabe. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Ho velomin'ny Sylvia Randrenatoandro sy Nanja. Miaraka amin'izoma amin'ny Rina, Ralala ary Christophe Rabearmanana. Mandray feo, mamiavony, mandrindra raha teknika, ary manatombosa Nanja Razafindrakoto. Andro voalohany. Tena tsy mety miala mihitsy koretso izany. Efa netiko lavitra ihany fa tena tsy miala mihitsy. Enjana koa aloha ty tsy mahalokaratra ty. Aiza ve ka eo Ambohidratrimo eo Andakana dia tratrany mihodina tany maro losa tanatanana. Efa noetiko hatrany nora rano sy Andavozoro reto sy Nagaly reto fa tsy amelany mahitsiny aho. Ka izaho koa tsy mahaloza ifaty karatra lahanina ifanenjika eto foana mandra-pahafaty azy e. Za veny miasa mafy, za no misahirana dia lahy hitango fotsiny koratsininaho. Tonga dia hoentiko mikodiany andohasa ambany avaratra manakambahiny any reto dia ekaraka ery ampitatsimo merina faratra rangaha. Eo indray hitsy atao. Za tsinona tsy afaka niditra ao an-trano mahitsiny raha mbola manaraka reto mpisava-karatra reto koa. Tena tsy mety amelanitra lahy mahitsiny aho. Hoentiko midina tia mandetika ty rangaha. Ty etiny rano mandetika. Tonga dia hitsorakato fotsiny aloha e. Tena mbola ty eto le lozoka filalaovanay fony fahazazaka. Mivoko loza tao anaty rano la isan'ny fezay efa tsy ao anaty rano tsotry. Aiza no ahitany la isan'ny vahiny zay lozoka rehetra ato anaty rano ato. Dia hipetraka iandry eto fotsiny fezany. Nefa ahoana moa no alalako hoe mbola ao se efa lasa le toaran'izay lozy rehetra. Reny vetsandeha rehefa miandry elao e. Nefa maninona mora manandrana miditra any anatiny any e. Sendra mba misy lalana ifoahana ihany. Ndre arinona koa ty zavona be fotsifotsy ty. Nde hiverina fa tsy hiditra nefa ale rangaha hidirana avy zay alehany any alehana. Dia anao varotro ny manany teny eto veka raikitra fa hotorakovitra. Ary ohatry ny manepitra koa ty zavony ty zany sa setriko ty e. Sy ry eo ohatry ny misy mazava kely. Aleo ivoaka ange namonjy an'io ka. Zay kisepitra tao ah. Tena saky maty marina. Ohatray, fa aiza izany toerana nivoahako izany. Ohatry ny hafahafa be aty izany. Tena eto mandetika ihany eka.
ry ampitatsinyana ry zao talata kely dia ry ambanimbany atsinony ry akadivory kely nefa to ohatry ny lasa tanàna be izy zany se ohatry ny tsy trano ary nibetsakeny zany ko trano ve dia tsisy vovonana nefa to misy varavarakelyko aiza koa no isy fasana isy varavarakely ahoana ary izy zany afaka nandrivotra iainako aza lasa ohatry ny maimaina fahafy zany aleo modiaingana ka so mbola any ambadibadika any aloha resona galina nenjika teo tena tsy hitako tsonika ary aleo asiana tongotra katoka mahitsiny leo ambalena tsara aloha ty zay sady misesta tsara eto amin'ny kanape no mitsotsotra mijery tele dia mandefa saty makalavitra be ary alohaloha atonaka amin'izay ny tsatsa hitsapana ny tena nosiny gay mandona be izy zany ampina kely ny volume ty tele ty ka so taraiky eto fa ohatra mitady ilay izy zany Afzal Rasid, faly miarabanareo mpanaraka ty fandarana ty ndray. Androanitsika dia hiresaka ny téléportation. Ny téléportation dia fahafahan'ny olona iray mifindra amin'ny toerana iray, na mety ho ny vanim-potoana iray hafa mihitsy koa. Ekena fa ny fanofanan'ny metaly ho lasa volamena no tena notrandrahan'ny alchimiste ohatranay. Nefa kosa tanjona tsy mbola tratra io mandraka ankehitriny. Ireo fanandramana hafa natao kosa no nazahoana itraikefa sy fahaizana manokana hife ireo singa amin'ny feny tontolo. Taloha kely ny ady lehibe faharoa, nandritra ny fanenjehana ireo jiosy nataon'ny fasciste sy ny naziste, dia niezaka nanao ny téléportation ny alchimiste mba hahafahana mitsoaka ny fahavalo tamin'izany. Misy nefa ireo voasambotra na voatifitra talohan'ny fifindran-toerana nokasainy atao ka tavela ny sokatra ny varavarana. Raha mahita ireny varavarana ireny tsika dia afaka nifindra amin'ny toerana hafa tsy misy fitaovana fa amin'ny eritreritra fotsiny, na mety amin'ny vanim-potoana hafa mihitsy, ohatra hoe hiverina any amin'ny vanim-potoana fahampanjaka ohatra. Aleo pianano fa tena mahery be mihitsy tia molon-draha zay ty zany hifindra toerana amin'ny eritreritra fotsiny hifindra any amin'ny fahampanjaka hony. Tena mba moly avy aiza koa ary ty amidiny raha bebe raha zay tamiko ty iza koa ary zany olona tsy mahalala fomba zany amin'ny ora finanan'ny olona haniny zao no mandeha mandondona ty antranon'olona ty. Aleo rangajerena any dia tsy avily tsofoka dega be aty fotsiny niza atao hoana ny ampandroso olona atao amin'ity sendroka mijolofotra be araka ny trano ty tsy poinsa.
fa izy lahy ohatray ahoana koa zany fika an'ity rangabe ty zany toa tsy misy bonjour tsy misy comment ça va fa tonga de mipetroka avy atrany fa olombelona ve ty ny fiteniny to sady gasy ny vaza ataoko hoe lahilahy to lava volo ataoko hoe vaivavy to misy volombafa ny fitafiny amin'izany to sady tsy mijenitra amin'ny fitafim-bazany tsy mitafy malabaritra io nefa fa le rabainina be ty ve zany nasosany tany koa koza raha tsy adala vaovao indray ty eto amin'ny tanàna mantsy ohatra misy adala vaovao foana isan-kerinandro iza no heveriny lafa adala za so heveriny lafa matahotra an'lahy fa elahy tsy haiko na iza mitsofotrofoka ato antranoko ato indray no tomiseoma amin'ny evatefa tairo le ty fa samy lahy na hira-panjakany elahy na hira-janahary koa za tairo oka aloha rabaina fa ato amin'ny tranonao ahoana moa zany aty tranoko le ty tranoko zany nanamboatra anyty ary mesure lahy hidirako fa ela be zany zay nanamboatra azy tany aloha tany aloha rabainina tsy haiko fa tranonay ty teto ny anteraka ary tsy mbola niala teto tsisy tranonao zany ato rangaha raha anao ty de maninona ny anao indray no any ivelany fa zano ato anatiny tranoko lesy ty eny isy aloha zany tsy vitako loko tsara sy voalalotra ohatry ny trano sikera be ohatry zao fa tsy haiko izany nanampy any lana namboatra ny hoanina raina teto naraina ahoana rangaha ty efa ho firy taona koa zay ny nanaovan-drabaina ihany ty zaiko tsy azoko tsy mbola aperitaona akory ange-zay ny navitany ty trano ty fa le hoe rabainina izay zany mahavita manavao trano mbola tsy misy hitako ny tsy be trano be ohatry zao teto anytseo nefa zao saika tsy hitako hatramin'ny lalana mody fa aizy zao zany rabainina zany aloha ary misana ho elahy hidirako dadanay zany rangaty sady tsy mahiahy zany lazainao zany koa izy fa ianao no ohatra no mitapy ary tsy mahazo miditra any koa ianao azo fa nahoana koa zany tsy mahazo mandrosa ho atraniko tsotro zao tairo ary fa ataoko hitany lahy hoe isa mary ny sanonja Ravelonarivo zany Ravelonarivo tsy vaovao amiko zany anarany zany nefa fa taona firy moa zany ny alanao teto taona firy ahoana anina raina ho eny fa taona firy ty taona 1970 le tia fa ho taona firy indray so heveriny lafa tsy nianatra reka tsy hay mijery almanaka tena mandona be marina le moliny raha zay le ho aza raha azoko tsara nge zany dia izao nitsoakandreo mpisava-karatra dadabe fa tsy nahaloha karatra isan-dahy ka tsy hoe tsy nahaloha fa iza tsy mahavita tsotro zao fotsiny eny dia nitsofoka tao amin'ilay lavabady dadabe dia rehefa mivoaka avy tao nefa dadabe tonga dia lasa ty aminay aty ka io mahitsiny no tsy azoko aiza marina ny misy aty izao to zavatra tsy mbola fahitako daholo ange ny manodidina fa hoe nandingana vanim-potoana ho ahenao nanao téléportation zay le nyresahany afizalina rasidy ankeo tamin'ny télé hafahafa aloha nefa tsy hitako izay azo anazavana azy akoatran'izay efa mikarokaroka tao anaty telefona ihany efa tsy misy asany devolo zao mila metrahana tanana mihitsy ny ato an-trano ato fa mahanjaka loatra ny herin'ny maizina efa akaiky nge ny andro ny tompo
Nyzany misy feo miantso any anefitra manao hoe amboary ny lalany Jehova. Mila manana ny fitafy madio itsehana azy eny amin'ny rahony lanitra tsika. Mila lany reny de voly reny Dray mipetra tsara ary mama, ny any de voloko tsy alanareo zany. Avelany aho hipetraka. Avelao ny aho hipetraka tsara ao. Zandra indray tsy mananamanako, fanganareo moa eo foana. Tena foto mpitondra dolo zao e. Inona ny dira mpitondra amin'izany e? Ka ninona lazainareo de noho tsy fahaizana mitantana dolo zao e. Aizako ny lefa maty tariva no miverina ty indray. Mbola tsy nisy tao anatin'ny 80 taona. Ninona resahana ny endry dada dia tsy maintsy ampidirana resaka politika foana. Alohantsika sy dadabe anao selfie kely ka. Zay. Ratsy be ilay izy fa dadabe miketrina be sady miatakataka be ohatran'ny inona. Ka manahirana ny kisikisina aminao amin'ity fitafina ohatran'ny inona tiako. Efa tenenina foana io fa tena misy tevoly fitsangajangana mihitsy. Ampidiriny eto dolo zay rehetra te hiditra eto amintsika kaizany tsy ohatran'izao ny farany tanora. Fa maninona anareo koa ny akanjonay e? Fa le tsaratsara olona ivelany fotsiny. Vao misy akanjo vao mivoaka izay indray ary zao atao mivonto en ligne ato fa tonga dia vidiko io vao mahazo bourse eo Mba miteniteny olona nefa ny tena aza tsy hitany. Vao mihetsika kely dia iny telefoniny iny foana. Ie, dia efa miteny Endriko ary ka ty fa asa ratsiny le bibidia angeo io Facebook-nareo io e. 666 io. Amena, marina mihitsy zany e. Fandrika be reny teknôlôjia reny aleo ihany revo milamina ohatrany anay. Miainga parsi fotsiny dia mahazo filinina ambony be. Ela koa aloha raha mahazo fitondrana eo ny olona toananay lisany no gadra voalohany amin'ity molimoly lisany ty. Kadraoko, zangano isahirana anaty travareny atamora. Sady za mila esiny mahafatsoko ratsy vita ny vary sy loka fotsoniko. Are razako fa olona inona dolo rereto taranako reto e. Efa nasaindridina isakafo ve ny zokindritero ka ty ohatry ny lozandry milalao an'iny telefoniny iny fotsiny eo. Kizy aza tsy aktifa mihitsy koa ahoana ny antsoko azy eo e. Mandana miakatrany dia domy amin'ny efitrany eo isiko. Aktif inona. Sy nenareo koa ranga, ny olona mbola manao zavatra. Maninona zao raha mba eto miaraka amin'ny olona rehetra izy fa tsy etsona lavo zao. Mba velo mety alery rehefa mandalo ihany anao e. Aleo mba hijery vaovao kely. Ka araka ny publication nataon'ny Katirak momba ny fiverenany dadabeany. Publication izay nahitana setriny 12 kilo ktb zao tao anatin'ny ora iray fotsiny sy fanehoan-kevitra 3745 tao anatin'ny ora iray ihany koa. Izy moa dia milaza fa tany amin'ny vanim-potoana fanjanahantany no niainan'io dadabeany io. Tsy haino hoe ahoana fa tonga tao an-tranony izy ny alatsinainy tolakandro teo. Hoay le ty fa tsy anarandreo amin'ny FB ve io Katirak io le ty Ela nidina. Zay mihitsy fa tsy n'olona no adalaina miantso any foana isaky ny sakafo zao. Fa tsy ndriva eo io Katirak io fa tsy eo ny be hoatsahoatsy io e. Dia maninona e? Manginona nareo. Tsy nareo akory ny enoko eto. Efa noresantsika teto moa tamin'ny fandarana iandreketako ny momba ny fisian'ny portail interdimensionnel ahafahana manao ny antsoina hoe téléportation. Ny olazainy eto androany kosa dia ny mety ho fiantraikany eo amin'ny tontolo idiran'ilay olona. Raha nanao ny téléportation ny alchimiste dia tany amin'ny sens ascendante foana. Izany hoe nankany amin'ny vanim-potoana efa lasa tany aloha tany. Ny antony dia mba azahoana antoka fa tsy hanovana inona na inona ny fisiny satria dia efa voasoratra ny tantaran'ireny olona ireny. Raha ny fanohitra amin'izany kosa no mitranga toa itian'ny dadabean'ny Katirak ity dia mety hiteraka korontana lehibe eo amin'ny tontolo rehetra mihitsy satria dia toa mitovitovy amin'ny hoe manangana ny maty izany. Mety hisy loza voajanahary, mety hiteraka ady, mety hitarika amin'ny sary sy ny sisa tokony ho foanana ny fisiny sy ilay taranany.
indrindra ireo tena akaiky azy. Ny olana nefa dia sarotra tadiavina ny olona amin'ity serasera faobe ity noho ny fampiasana solona anarana sy ny fisindreo kontrafako. Fa manina koa ilay izy ny vonoana e, ny olona mba liana. Fa tsy hainao angany dikan'izany hoe ho fanana ny fisiny, ho vonoana ny dikan'izany. Zany ka loza loatra amin'ity publication ty e. Na ho any angabony aza dia hoe akasary kely aloha publiko amin'ny AFP. Natolotry ny Orange eo anilanao. Sokobis gas ka tsara e. ASM Business School nanolotra anao teo. Ary raha miverina ho ny dadabe. Tantara mitohy nosoratany Arnofy. Novy alohan'ny Sylvia Randrinatoandro sy Nanja. Niaraka tamin'izao Mamirina, Ralala ary Christophe Rabearmanana. Nandray feo, Mamy Arvony, nandrindra raha teknika, Aro, Nanatondosa, Nanja, Razafindrakoto. Mbola hitohy.